dia miarabanareo indray ao anatin'ity fandaharana step by step eto amin'ny radio télévision ACFFA ity hoarahantsika indray moa zany nytoy amin'ny formation ataon'ireo mpianatra enina mianada ety amin'ny suprématie and perfect ao am-panomako manana ny fanaovana ny examen izy ireo satria efa tsy hoely dia ho avy indray ny examen akanesana any amin'ny tena famaranana tanteraka zany hoe ahitana ilay teny voalohany ao anatin'izao formation izao andeha hoarahantsika ny asa izay nataon'izy ireo tamin'ity andro any ity. Manasantsika rehetra indray hanaraka ny fandaharana avy ety amin'ny suprématie and perfect ao anatin'izao lalao step by step izao izay fiatrehana ny lalao famaranana sy ataony izy enina mianada izay tafiakatra ho amin'ity dingana famaranana ity. Isan'andro dia tsy mitsahatra ary tsy tapaka mihitsy ny fandraisan'izy ireo olona anaovana ny pratika makasika ny zavatra rehetra ny anarana teto amin'ny suprématie and perfect. Roa volana eo zay no nanaovana nyity formation makasika ny resaka taovolo ity amoahana ny reto mpianatra ireto ho professionnel ao anatin'izay resaka asa fanaovana taovolo izay na ny asa na coiffeur izany. Enina mianada sisa no tavela izay miatrika ny dingana famaranana ary izy ireo kosa no miady ny azo ny amboara mba ho tafiakatra ary asa ato amin'ny suprématie and perfect araka nefa fampafantarana antsika tany atokantrano tany. No ny fijerevana ny kan'ny mpianatra tsirairay avy no mahataraika atsika ao anatin'ity formation ity satria ny suprématie and perfect dia tsy tia manome zavatra zara raha manome fa rehefa manao dia tena manao ary rehefa manasoa dia tena manasoa ka mijery ny kan'ny mpianatra tsirairay avy amin'ny hoe misy taratara kely ny fomba fandraisana izay no nataraika atsika tao anatin'ny formation step by step saison 1. Tsy maintsy ampitoviana mantsy ny fahaizan'izy ireo izay vao afaka miatrika ny examen satria raha misy zavatra anankiray mbola tsy folaky ny mpianatra anankiray ary tsy mbola tafampita tsara any aminy noho ny amin'ny fahatarana eo aminy amin'izay fomba fandraisana izay dia mbola raha maso akaiky izy aloha izay vao afaka manohy ny dingana manaraka indray. Izany no atao mba tsy hisiny hoe izahay kosa tsy nahazo an'ilay resaka na tsy nahazo tsara an'ilay fanazavana dia manome fahafaham-po tanteraka ny avy eto amin'ny suprématie and perfect. Ny tanjon'ny suprématie and perfect dia ny amoakan'izy ireo ho tena matianina amin'ity resaka fanaovana volo ity. Tsy izy rehetra ireo nefa no voaray asa ato amin'ny suprématie and perfect fa ny telo amin'izy ireo ihany izany hoe izay mafeno tanteraka ny fepetra izay takin'ny suprématie and perfect. Tsy misy azo atao ambanin'ny zavatra ny zavatra rehetra nampianarina teto amin'ny suprématie and perfect izany hoe matoa atao averimberin'ny mpianatra izy ireny dia mila voafehy tsara daholo. Mety hitenitsika hoe manasa loha ve dia tsy hoay fa hafa mihitsy ny fomba fanasana loha ho an'ny coiffeur. Tem
maromaro mantsy ny fepetra ao anatin'izay fanasana loha zay raha ho an'ny coiffeur dia tsy maintsy arahana daholo izy ireny. Tsy mitovy amin'le manasa loha amin'ny savony tsotra dia toa dia lemana be arak'izay andemana azy fa mandeha daholo hatramin'ny fanajana io olona ao anatin'ny bac de lavage io tsy maintsy mipetraka tsara ny fepetra rehetrarehetra izay nomena tao anatin'ny fampianarana. Tsy maintsy arahana tsara ny toromarika nomena tany anatin'ny fampianarana satria matoa mianatra dia misy zavatra fa mihitsy tsy hitovizana amin'ny mpanasa loha rehetrarehetra ny atokantrano any fa raha hitovy amin'ireny ihany ny fomba fanasana lohan'ny coiffeur dia aloha raha tsy mianatra zany satria efa samy ny hainy rehetrarehetra fa misy teknika hafa mihitsy ho an'ny coiffeur na ny produit ampiasaina na ny fomba fanaova fanasana loha na ny fanondrahana ny rano io aza dia misy teknika daholo ny ao anatin'izay fanasana loha tena hoe tazanazavatra be le tatsaloha zay mahatonga mitsika hoe tapatapaka amin'ny volo tsy mety maneho loatsy ny voloko hoe zaozao le voloko hoe rehefa avanana hoe fampiasana fambosikana anazy ka ohatra hoe manaraka dia hoe zay zany ianao manomboka zao mety tsy tapatapaka tso ny volo lala tsy maino mety anoronaova tsara. Jerevana daholo mantsy hoe tsara sasa sa ratsy sasa na dia tsy eo anatrehan'ny mpampianatra azy ianao no manasa n'ilay loha dia fantatra foana rehefa avy eo rehefa any amin'ny fanaovana ny coiffage dia fantatra foana hoe ratsy sasy ty volon'olona ity raha ianao mpanaovana brochine na fer dia fantatry ny mpampianatra foana hoe natao ratsy sasa indray zany volo zany na natao ratsy kobana ty volo ty dikan'izay tena mila atao tsara satria izay ny any amin'ny examen dia mikompte daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy hoe any amin'ny examen ihany zay vao mikompte ny notentsika fa aty amin'ny fanaovana ny exercice maro samihafa dia efa mijery ny fomba fiasa hoe tena mahafeno ny fepetra amin'izay hoe coiffeur izay ve ny mpianatra anankiray. Ekena fa mitady zavatra tsara ary kalitao tsara ny cliente anankiray matoa miditra any anatin'ny salon de coiffure ary mitaky ihany koa ny orinasa mba hanaovana tsara ny volon'olona sy andehanana tsara ao anatin'ny fahadiovana fa tsy midika akory zany hoe mila lao lera ao anatin'ny fanaovana ny asa na hoe hijanona eo amin'ny fanasana loha eo ianao mandritry ny adiny iray fa na ny cliente aza dia moreraka ihany izy ary mety ho leo izy ny farany aza atao tsony ny voloko fa taraiky be satria matoa ny olona anankiray hanao volo ihany koa dia misy zavatra ao alehany misy direction ao alehany zany hoe mety hamonjy cérémonie izy hamonjy mariage na tsy izy mety toerana alehany mamaika anazy ny ora sy ny fotoana zany dia mikompte be mihitsy amin'ity resaka asana coiffeur ity ka tsy hoe ilolalola be ny olona anankiray ao anatin'ny fanasana loha na ao anatin'ny fanaovana ny brochine izany fa tsy maintsy mipetraka tsara ny ora satria io olona io dia maika andeha amin'izay alehany ka tsy misy mihitsy mantsy olona hoe andehanao volo ve izy dia ho tazomina mandritry ny adiny 4 adiny 3 adiny 2 zany ora izany dia tena hoe lava dia lava mantsy dia izay mahatonga anreto mpianatra reto ho fanina mihitsiny ho amin'ny afainganana tanteraka ao anatin'ny fanaovana ny asa satria tena ilaina be zay resaka lera izay satria mila manaja tanteraka ny fotoana zany satria ny cliente no manome fotoana hoe zao ihany ny afahany mijanona eo dia tsy maintsy manao ny ezaka zany ianao avita tsara n'ilay volo kanefa ara-potoana tsara ihany koa amin'ny fanatanterahana azy ao anatin'ny fanajanana cliente mantsy zay resaka hoe
fafihezanao ny ora izay satria ny fotoanany a dia vonjivonjena. Haitsika tsara ny fotoana fa sarobidy be ny fotoana, zay le hoe vonjivonjena be ny fotoana. Ka raha ohatra ka ao aminao ao amin'ny salon de coiffure ny cliente anankiray no taraiky dia mazava be fa tsy hiverina ntsony izy amin'ny manaraka satria tara izy tany amin'ny fotoana zay nandeha. Mazava zany fa zavatra vita tsara ary aingana no ilaina atao amin'ny supremacy and perfect satria izay no fampianarana nomenan'izy ireo ary izay no atao hoe matianina ao anatin'ity resaka asana coiffeur ity. Saminy manao ny asa moa ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao manatanteraka ny zavatra rehetra izay nampianarina tany amin'ny teoria hatrany amin'ny voalohany ary ny traikefa rehetra izay efa momeny ny mpampianatra taty amin'ny pratika ihany koa dia mila hita ao anatin'ny exercice izay atao. Efa madivadiva hifarana moa ty kilalao step by step saison 1 ity ao anatin'izay fanaovana ny formation makasika ny asana coiffeur izay. Dia hiditra indray tsika ho any amin'ny step by step saison 2 dia makasika ny onglerie sy maquillage. Zavatra tsara no takina amin'ireto mpianatra eto amin'ny supremacy and perfect ireto satria tsara ihany koa ny nomena an'izy ireo ary ny fahaizana rehetra izay nananany ny mpampianatra eto amin'ny supremacy and perfect no efa nomena ireto mpianatra ireto. Izy enina mianadahy moa zany no tafiakatra tamin'ny dingana famaranana dia anisany nahazo tombony bebe kokoa noho ireo izay fa nihitsana izany satria izay nihitsana zany tsy navita ny formation hatramin'ny farany mazava be nefa na dia izany aza dia manana ny fahaizana tena afaka hoentiny miasa ihany koa ireo mpianatra izay efa nanao formation teto amin'ny supremacy and perfect ireto. Azo atao mihitsy ny milaza fa afaka midefie ihany koa izy andreo izay milaza fa ho coiffeur any ambadika any. Ireny coiffeur nanao formation tato amin'ny supremacy and perfect ireny moa ireny hoe fa nihintsana ireny dia tsy hoe tsy nahay ninninina izy akory na tonga anazy nihitsana fa nanana ny fahaizana izay efa nomeny supremacy and perfect anazy izy saingy nisy nanatombo kosa ireo namany dia izay no natonga izy ireo tafiakatra ho any amin'ny dingana famaranana tahaka an'izao fa manana ny traikefa nanana izy ary afaka mifampitana tsara ihany koa amin'ny coiffeur hafa izay akoatra ny supremacy and perfect. Zany hoe raha ny zavatra nampianarina an'izy ireo zany dia tena hainy ary voafehany tsara ihany koa ary mipetraka tsara le maha professionnel azy saingy tsy navita ny formation hatramin'ny farany izy satria ny step by step moa dia fifaninanana dia tsy maintsy misy no tafiakatra ho amin'ny dingana manaraka, misy kosa ny mihintsana fa tsy hoe tena tsy mahay ninina mihitsy akory ireny mpianatra izay efa nandalo nanao formation tato ireny dia nihitsana dia hoe tena tsisy zavatra hainy fa tena manana zavatra hainy izy ary tena ampy hoentiny miady ihany koa ny zavatra azony teto amin'ny supremacy and perfect. Amin'ny fananana moa dia tsy apozina mihitsy hoe iza zany amin'izy ireo no
ahazo an'izay telo voalohany izay ka ho tafiditra miasa atao amin'ny supremacie and perfecta satria asa moa zany le hotadiavin'izy ireo noho ny tsy fananany asa no natonga azy nanoratra anarana ary nanao ny formation tato amin'ny supremacie and perfecta rehefa lany tao anatiny tirage zany dia amin'ny mafanana dia tsy fantatra mihitsy izy ny tafiakatra tahaka an'izy enina mianadary eo zao dia tsy napoizina mihitsy izy ireo no tafiakatra ho aty amin'ny dingana fahamaranana satria raha efa nieritriretina tokony hitsany izy ireo dia tafiakatra tampoka noho ny amin'ny ezaka izay natao tany atenatena ny tany zany ena nisy ezaka be natao zany nampiakatra an'le noty izay efa tena ambany dia ambany dia nainanarina izay aingana dia tafiakatra tampoka ho an'ny tsaratsara noty kosa somary natorotoro kely ary varim-bariana dia tao anatin'izay nisy ny depasy tampoka dia raraka avy hatrany dia izay no mahatonga ny hoe tsy apoizina hoe izy amin'izy ireo zany no mety ahazo an'izay telo voalohany izay ka ho voaray miasa ato amin'ny supremacie and perfect. Mba hananana zavatra tsara sy avitany izy ireo tsara ny formation no mahatonga ny eto amin'ny supremacie and perfecta entitra dia entitra rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ireo mpianatra ireo satria manjary faty antoka ao anazy ny nandaninana izay efa 2 volana izay teto amin'ny supremacie and perfecta raha toka tsy ahazo ny zavatra tsara na ho tafiditra any amin'ny lohany zavatra nampianarina azy noho izany tsy maintsy entitra dia entitra ny fampianarana ary araka ny tenintsika tany amboloha moa dia hoe misy mihitsy ny dressage ao anatin'ny fampianarana mba tena ho folaka tsara ny zavatra nomena teto amin'ny supremacie and perfecta. Fanaraka aminazy fa tsy mivoavaina koa zany ataovy tsara ny ezaka ao anatin'izao formation izao satria tombony lehibe ho anareo nahazo formation maimaim-poana tato amin'ny supremacie and perfect ary raha tena mitady asa mihitsy ianareo satria izay le tianareo hoe izay mitady asa ary tianay ny asanao coiffeur dia ataovy izay atongavana any amin'ilay telo voalohany zany. dia tsika ny tokantrano moa zany dia miandry ny valiny manahoana ny résultat ao arinao izy amin'izy ireo no andresy izy amin'izy ireo no hiasa ato amin'ny supremacie and perfecta araka ny faniriny tsirairay avy dia samy maniry te hiasa daholo dia ho hitantsika eo zany ny valiny examen rehefa tonga izay examen izay.
dia hoe ahoana le teny fary ka zaiko fa misy tena tena zay mihitsy fa ty le ty etetekelitokoe tombo lehibe ho an'reto mpianatra eto amin'ny suprématie perfecta ireto ny fijanonana ety zany satria na dia amin'ny alina aza ny andro dia afaka manao exercice en ligne miaraka amin'ny mpampianatra eto amin'ny suprématie perfecta izy ireo mandeha ny exercice dia eo ihany koa moa zany ny jury manara-maso ihany koa satria sao dia mijery ka izy ireo mamaly ny fanontaniana ao anatin'ny groupe WhatsApp ao. kely aloha tarakely aloha fanele izy koa ny tena le mbola andeha aloha nasa aloha alanenina alanenina izy koa tena mahany raha matsara mbola le ana sy manano no révision en ligne dia arahany jury maso e manao ahoana izy ao miezaka tena niezaka raha manana fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana ao anatin'ny groupe WhatsApp fa eto kosa dia manao exercice ireto mpianatra ireto makasika ny resaka coloration no anaovana exercice en ligne amin'izao fotoana izao dia samy maka ny toerany tsara mihitsiny dia mandeha ny fanaraha-maso sao dia mijery ny valiny aloha zay vao mamaly ao anatin'ny groupe WhatsApp eo fa mila vao mitotona ny fanontaniana dia mipetraka avy hatrany ny valiny ao anatin'ny groupe WhatsApp zany. de 731 le 1 tsy dia 731 le 1 zany tsy dia hita amin'le 731 fa le 3 midomina kokoa akaloha le 3 kalona tao rehefa ao anatin'ny correction dia afaka mijery ny document sy ny cahier zay efa nomena tato amin'ny suprématie imperfect. Rehefa ny ato ny ato amin'ity ty tsy dia hita le cendriany fa ato amin'ity 4 ty domina le izy fa kely domina ihany le izy fa kely kokoa tsy dia hoe tazana zany. dia izay ihany koa ny namarana ny fandaharana step by step tamin'ity androany ity dia mametraka veloma ho aminareo any tokantrano any ho amin'ny step by step ho amin'ny rapitsonay veloma tompoka.